Mbola eo amin'izay baolina kitra izay ihany ny ekipan'ny LGK Plus no voaositra ho tompon-daka ny ligina Lamanga ho an'ny sokajy latsaky ny 12 taona na ny génération 2000. Mitohy hatrany ny fombiazana azo ny ekipan'ny LGK Plus taranja baolina kitra amin'ity top lalaovana 17 sy 2 arivo ity. Taorin'ny navohositra ho tompon-daka ny sokajy division voalohany farany teo tokoa mantsy dia noromban'ny sokajy U18 na ny génération 2000 ao amin'ity ekipa ity indray ny anaram-boninahitra mahatompon-daka n'Analamanga. Izany dia fantatra taorin'ny famaranana tao tany amin'ny kianjan'ny Bevalala ny sabotsy maraina teo. Yo. Taorin'ny fandakana tiro but 14 noho ny batan'ny mpilalao anivance kokoa ny fandesena tamin'ity lalao ity. Nisaraka adisala samy tsy misy ny tokony rotota tao anatin'ny 40 minitra indroniditra. Niady hatramin'ny farany moa ity lalao ity satria ankizy mifankalala sy niara lehibe no niona teny ambony kianja. Ny famalina trano ny fanafiana tamin'ity fionana ity, tranga izay mampiseho fa tsy kisendrasendra na tonga ireto ekipa roa reto teo amin'izany famaranana izany. Ankoatran'ity fifaninana ho an'ny sokajy U18 ity dia efa hiditra midinga amin'ny famaranana ihany koa ny U16 amin'ny fifaninanana sokajy zandriny eto Analamanga. Mametraka fanamby ny hibatany amboara amin'ny fifaninanana ho an'ny U16 ihany koa ny ekipan'ny LGK Plus ameno hotely ny amboara azony.